Ivirenantsika indray-mbava ny mahakasika ny sosialim-bahoaka nampiatra ny sarandalana tokana 700 ariary nanomboka androany ireo fiara fitateram-bahoaka eto Andrenivohitra. Dia arahitsika ao anatin'ity saritiary ny fanadidina mirakitra izay. Niatra nanomboka androany ny sarandalana tokana 700 ariary ho an'ireo fiara fitateram-bahoaka ho an'ny zotra eto Antananarivo renivohitra sy ireo zotra mampitoena Antananarivo renivohitra amin'ireo commune manodidina azy. Mavesatra ny sarandalana tokana ho ireo mpanjifa, ny mpanjifa izay naiky fa mavesatra ho an'ireo mpitatitra ihany koa anefa ny fisondrotany ny solika. Nefa zao no tena marina, misy natao izany hoe misy ny direkta fa ho an'ny tenako manokana, dia akeo nisy tokony hoe amin'ny tapatana no tena marina. Zany hoe nefa zany tokony mba sinany le hoe tapatana fa izy zany ohatra hoe mba mampisarisara koa e. Ohatra zany hoe anarakely akadiboko ohatra, efajato, nefa ny tapatana tokony mba sinany zany hoe roanjato na fasinana. Raha jerevana aloha ny vidina solika sy namany atonony ihany le izy. Tegna taxi zany normal fa tsy 45, 48 da mety koa zany. Tsy tapava zay zany. Zay zany mihety. Raha manokana ve tsy tanao hoe mavesatra le sa zany ihany le fanapakevitra raisy zareo zay hoe efajato tena mavesatra kasahirana zany tena hoe enjana ihany le izy. Maro tamin'ireo fiara no entitra tamin'ny fanatanterahana ny fampiarana izay sarandalana tokana izay androany. Misy ihany kosa nefa ireo izay mbola nitazona ny sarandalana tapadalana ho an'ireo toerana tsy mifanalavitra ho fitsinjovan'ireo mpanjifa. Mbola misy ny tapadalana ka, tapadalana 300 ariary ny tapany ohatra hoe nanosy zao miala dia va 300 ariary. Zany tsy ao anatin'ilay napetrany hoe sarandalana tokana efajato nanomboka zao tsy sanana. Tsy maintsy misy ny tapa fa le olona miala tapa zany dia force tena hoe raha tsy mety dia fa tsy nanosy zao 300 ny anay mamasina 300 fa ny ambojatovy efajato. Anosy be zao misy mitondra 200 ihany ka. Misy ihany le 200 zany fa zany hoe fitsipitsy zao. Anosy be ihany zao ny 200, anosy 300 fa le anosy 100. Nambarany teo anivy ny CTU fa misy apahany amin'ireo mpitatitra ny mbola tsy naroso tamin'ny fampiarana ny sarandalana tokana tamin'ny ity androany ity, noho izy ireo mbola tsy nahazo ny taratasy fampilazana mikasika izany. Ireo efa nahazo kosa dia nampiatra avy hatrany. Nanamafy ny CTU fa noraisiny izao vapetra izao taoriana ny fampiakarana ny viditsolika sy mba tsy hisiany fampiakarana ny sarandalana. Raha toka mihoatra ny 7 ariary kosa ny viditsolika dia tsy lefitra mpitatitra ary ampiatra fisondrotana sarandalana avy hatrany.